Araka ny fotoana ny fanomezana Douglas Tokovavy tafaraka eto indray tsika amin'ny takariva ity manolotra ny araba ary asaina mpananjana tahaka ny mahazatra ianao anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao hoentina amintsika amin'ity takariva ity ny fotoam-pamaranana ny fotoam-pitsarana zany ho an'ny taona 2024 ankoatran'izay ny zavantranga teny anivon'ny lapany anteny mera-pirenena teny ihany koa hoentina amintsika izay ny sehatra sosialy tsy adino ny mitondra izany antsika amin'ity takariva ity vokatry ny ady hevitra teo amin'ny solombavam-bahoaka dia amin'ny alarobia ho avy izao indray voatanterahana ny fivoriana makasika ny volavolan-dalàna mifeny satan'ireo commune manokana nafana tokoa ny ady hevitra ka tsy maintsy niraisana ny fanapahan-kevitra tahaka izao. Naemtra amin'ny alarobia 20 martsa ho avy izao indray mandritra ny fivoriana azon'ny be sy ny maro hatrehana ny fivoriana mikasika ireo volavolan-dalàna mifehan'ny satan'ny commune manokana dia Nosy-Be, Sainte-Marie ary Antananarivo iarahana amin'ireo solombavam-bahoaka eny amin'ny anteny mera-pirenena eny Tsimbazaza. Io ny tapaka nandritra ny fikaonandohan'ny filohan'ny komisiona izay nitotosaina teny toerana ka nahafahana namolavola ny fandaharam-potoana vaovao. Araka ny fitsipika anatiny moa dia ny conférence de président no afaka mamolavola ary mitondra eto amintsika ny fanovana ny volavolam-pandaharam-potoana ka ny vanin-javatra izay mitranga ato amintsika dia mitaky izany fanovana fandaharam-potoana zany ka dia hoentina aroso eto zany andraisantsika fanapahan-kevitra. Raha Pitso Zoma faharoapolo ny volana Marsy 2024 manomboka 10 ora maraina dia fivoriana azon'ny be sy ny maro hatrehana izay handinika ny volavolan-dalàna ohatraohatra 2 tamin'ny faha 20 ny volana Marsa 2024 manova ny andininy sasansasany amin'ny lalàna faha 4 ohatra 20 tamin'ny faha 7 septambra 2024 mikasika ireo loharano-mbola ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Raha ny filazan'ireo solombavam-bahoaka ny atrika ny fivoriana azona hatrehan'ny be sy ny maro dia nafana ny ady hevitra mikasika ny satan'ny commune Antananarivo renivohitra. Nisy mihitsy aza ireo ny akapeo sy ny famaly. Vokany solombavam-bahoaka miisa 20 teo eo sisa nanatrika sy nakatoan'ny fandaharam-potoana vaovao. Etsy andanin'izany voatery nampitomboana ny andro anatanterahana ny fivoriana tsy ara-potoana fahatelo eny anivon'ny teny mera-pirenena mba ahafahana mifantoka bebe kokoa amin'ny izany satan'ny commune manokan'izany.